Faly miarabantsika tsiraray avy indray aho anatin'izao mofo dimy sy hazan-drano roa izao. Matoky ny fanamasiny tsika fa izy no hitarika antsika amin'ny marina rehetra. Ny andiny misaotra masina izy ovakitsika androany dia ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:17-20. Jaona toko 7:17-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia hoy Jaona hoe, Jaona mpanao batisa io tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ny olona tsiraray avy dia efa misy anjara nomanin'Andriamanitra ho azy eto amin'ity tany ity. Ary ny Jaona mpanao batisa dia fantany mihitsy hoe inona no anjara nomena azy. Izy dia nirahana andeha hanomana ny lalana ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Dia nitory ny batisa ny fibebahana izy, be dehibe no mibebaka tamin'izany fotoana izany. Rehefa naheno ny Jaona mpanao batisa nitory ny fibebahana, dia rehefa be dehibe no mibebaka dia be dehibe no natao batisa. Izay mibebaka no natao batisa. Izay zany ny zavatra nisy. Dia rehefa tonga Jesosy Kristy nanatona anazy dia hoy izy tamin'ny mpianany, indro zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Dia nanatona moa zany Jesosy Kristy, niteny taminy eo atao batisa. Dia nandahy izy tamin'ny voalohany fa rehefa niresaka teo izareo dia nanaiky any Jaona mpanao batisa. Tiana manamarika fa ny batisa natao tamin'i Jesosy Kristy dia tsy batisa ny fibebahana, fa batisa hidirana ao amin'ny ministerany tetỳ ambonin'ny tany. Satria i Jaona mpanao batisa dia zanaka mpisorona Zakaria ny anaran'ny dadany. Tsy miditra lalina amin'izay tsika satria tsy izay ny fampianarana any amin'ny androany. Dia rehefa aveo rehefa lasa zany Jesosy Kristy, vita le batisa, dia nisy fotoana taorina kelin'izay niady hevitra amin'ny mpianatra Jaona ny amin'ny resaka hoe fanadiovana. Dia lasa zareo nanatona ny Jaona dia nitato-bolana. Matetika io zavatra mpitranga io, mifosafosa, mitato-bolana hatramin'izao fotoana izao dia be dehibe ny fiangonana, ny olona ao anatin'ny fiangonana manao an'izany. Dia rehefa nakany amin'ny Jaona mpanao batisa zareo dia niteny taminy izany. Hoy zareo hoe ao amin'ny Jaona toko 7:20 misy an'izay, Raby io, ilay tany aminao tany an-dafin'ny Jordana namatsan'i Jesosy Kristy io zany, izay nambaranao indro manao batisa izy ary ny olona rehetra dia manatona azy. Dia hoy Jaona mpanao batisa, tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Jaona zany mahafantatra tsara mihitsy ny toerany, ary fantany koa hoe matoa zany Jesosy Kristy manao an'izay, Jesosy Kristy sy ny mpianany manao batisa ihany koa, dia izy tsy nialina, izy tsy manao hoe tsika ihany no tokony manao an'izany, satria izany isika apprécier an'ireto mpianatra reto, fa napetrany tsara hoe matoa izy manao an'izany dia niraisiny avy any an-danitra izany. Niraisiny avy any an-danitra izany. Misy zavatra ohatr'izay ihany koa, tiako ny mampiseho azy aminareo amin'ny Marka toko 7, filazantsara Marka toko 7 manomboka amin'ny 9:30. Dia izao no nataon'ny Jaona mpianatra Jesosy Kristy indray io zany. Nakany amin'ny Jesosy Kristy izy dia izao no nataony hoe, mpampianatro, nahita olona iray nandroaka demonia tamin'ny anaranao zahay ka norarahana izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy Kristy zany, aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka ahateny ratsy ahy eo no eo. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Napetraka Jesosy Kristy mihitsy zany hoe rehefa mazava tsara hoe tsika hitory ny fibebahana ho an'ny olona, hahatonga ny olona ho vita fihavanan'Andriamanitra. Ka raha mandeha amin'izay mission nanirahana antsika izay ihany koa ny olona anankiray manao asa lehibe izy, dia aza rarana izy, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Petraka tsara zany eto hoe azon'le olona koa, le olona ty zany mety hoe niaino ny toritenin'i Jesosy Kristy izy, dia resy lahatra izy ny fahamarinany teny lazain'i Jesosy Kristy, dia lasa izy nandeha dia napiatra amin'ny finoana izy. Nisy olona demoniaka hitany dia tonga dia roany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
fa saingy mpianatra moa nisy fialonana kely tao hoe fa iza koa ianao fa nahitsiny Jesosy Kristy tsara zany zava-dehibe ny manontany natrehan'ny tompo rehefa misy zavatra hitany masotsika ny vono amatarana ny azo Jesosy Kristy tsika tsy mamaika hoe ampangandry na ampangandry fa ny zava-dehibe dia zao hoe aiza ny ametrahan'ny tompo anao inona ny zavatra nomeny tompo avy any ambony ho anao mety misy zavatra koa nomeny tompo an'iny olona iny koa anjarantsika no mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra tranga anankiray fanontelo mitovitovy amin'izay ihany koa dia zao tao Korinto izy ity no nitranga apôstôly Paoly no niteny satria niteraka fizarazarana teo amin'ny mpino tany Korinto zany ny hoe Paoly rangano marina Apôlôsy rangano marina dia napetraka Paoly tsara mihitsy eto eo amin'ny Korintiana voalohany toko faha-efatra rehefa manam-potoana nareo dia afaka vakianareo fa mindininy fahaenina no vakiko za manomboka mindininy fahaenina izany zavatra izany rahalahy dia nataoko hoateny no ny aminareo mba ilazana ahy sy Apôlôsy mba hianaranareo aminay tsy hihoatra noho izay voasoratra ianareo ka tsy hisy reharehanareo ankalaza ny ray na anevatevany ray kosa zany hoe tsy tokony mandokandoka olona anankiray zany na manevatevany ray dia nitohiny izy dia zao hoe fa iza ny nanome tombony anao amin'ny hafa ary inona no anananao izay tsy noraisinao avy any ambony io zany fa raha nandray ihany ianao nahoana no mirehareha ohatra ny tsy nandray nandray zany rehefa mahazo zavatra ianao dia mirehareha hoe ny anay ihany ny marina retsy diso fa ianao nomena avy any ambony ny olona koa mety homen'Andriamanitra avy any ambony noho izany zany tsy tokony mamaika hiampanga ny ray na ndokandoka ny ray fa ny fanomezana avy any ambony ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony midina avy amin'ny ray ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloko ny fivadiana amin'ny Jakoba toko voalohany 7:12 indray misy an'izay zany hoe ny fanomezana rehetra dia homen'Andriamanitra avy any ambony matoa misy asa lehibe zany miasa amin'ny alalan'ny olona anankiray izay ampiasain'Andriamanitra dia satria nahazo avy any ambony izy izay dia anjarantsika zany mila mitandrina ny amin'izay fihetsikitsika manoloana an'izay asa ataon'ny olona mila fanetretena ny fanarahana an'Andriamanitra tsy tokony mamaika tsika hiampanga ny hafa na hitsara ny hafa na ndokandoka ny mentena ihany koa fa zao na itsika na reny olona reny dia Andriamanitra ny manome azy matoa misy asa lehibe ao ambadika ilay izy averika any le loha hevitra teo hoe tsy misy mahay mandray na ino tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany zay ny toe-pontsika manoloana ny fijerintsika ny hafa fa ho antsika kosa dia mila manontany tena koa tsika hoe inona nomeny tompo tsy hoe miezaka mikaroka akory tsika dia mandeha amin'ny saintsika fa eninao mihitsy hoe rehefa tsy zavatra nieritreretinao ny saintsainanao ela be tany fa tonga ao anatinao ilay izy homeny tompo anao amin'ny fotoana izay mampita azy rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao mazava ho azy rehefa lasa nandalo fibebahana marina ianao dia mazava ho azy fa mifanahy masin'Andriamanitra ianao anatinao dia homenanao tsy nieritreretinao tsy nomany ny sainao homenanao ny zavatra izay ampanaovinanao amin'ny fotoana hitany fa mampety azy ary tsy miady ianao makatahaka hoe ianona anao trazao dia ndeha koa ezaka anao trazay miandry zany tsika ny anjara izay homenantsika dia mitoetra ao anatin'izay Jaona mpanao batisa tena nalala an'izay mihitsy mipetraka izy nanao batisa ny ataoko dia nanao batisa izy teo nanao batisa Jesosy Kristy sy ny mpianany tsy taitra mihitsy izy avy amin'ny tompo koa zany mila mandeha amin'ny fitiavana tahaka izany isika tsy mety ny makatahaka tsika Jesosy Kristy tsy nakatahaka fa nandray avy amin'ny tompo ihany koa izy ary makatahaka tsika dia tsy misy fomban'Andriamanitra amintsika tsiraray avy fa Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko 12 dia zao hoe fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony Andriamanitra zany efa mametraka hoe eto nametrahana sofina eto nametrahana ny orona eto nametrahana ny vava dia mipetraka amin'izay toerana metrahana anao ianao tandremo ny ambopo
tandremo ny ambopo. Zay amin'izay toerana metrahana anao dia mipetraka eo ianao dia eo ny tahian'Andriamanitra anao eo ihany koa ny amoaza anao. Misy ny olona mana-talenta amin'ny resaka fitenenana dia any amin'ny teny izy zany manao. Misy ny olona mana-talenta ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny resaka hoe mihira ohatra na mitendry dia mipetraka amin'izay ianao, tsy miady ny anjarany hafa ianao. Mety hoe amin'ny fotoana anankiray koa ianao misy zavatra ohatran'ny hoe tsotsotra kely ny ampanaovana anao fa sasany somary zavatra somary be pahita kokoa. Eo amin'izay ametrahana anao dia eo ianao no miasa dia eo no hitahiana anao. Tsarovy tsara fa tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Izay omena anao izay no tanterahanao. Aza maika hampanga ny hafa, aza maika handokandoka ny hafa, ary aoka tsy hakatahaka ihany koa ny hafa, fa eo amin'izay ametrahana anao aseho ny fanahy masina anao hoe izao no ataonao dia manao ianao. Ary rehefa makatoy ianao amin'izay dia hitanao fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tainy Tompo daholo samy miambintsika fa ho avy-tsoela Jesosy Kristy. Mandram-peo nandray ary io.